Jean Pierre izy indray no kandidana natitra ny taratasy ny teto amin'ny ACC. Tafakatra valo hatreto ireo kandida irotsaka ho fidina Filohampirenena, 10 andro aty aoriany nanomboa ny fametrahana kandidatura. Olona mbola tsy fantatra teo amin'ny tontolo politika i Rakoto Jean Pierre saingy maharaka tsara ny toetra rahapirenena. Nanambara ny tenany fa tsy mbola nahafapo azy ireo olona irotsaka hatreto, antony nanosika azy irotsaka ho fidina io. Betsaka ny olona hoe nahita hoe kivikivy zany am'le hoe totran'io ihany hoe dia mba mitady olona vaovao sy azo lazaina hoe tsy mbola voarohirohy ary indrindra mbola madio zany nefa maharaka ny rahapirenena sy afaka hanafitra firenena dia izay zavatra izay nahatonga irotsaka hoe sao dia mba adidy zany eo anatin'ny tanindrazana andeha atao maha-kristiana zany maha-kristiana tiatro koa no mahatonga ahy mahasapa fa sy mifangatahany olona hoe mirosaha fa mila olona vaovao ny firenena malagasy mivoatra Madagasikara miarina na iza isakana na iza hanoana loatrena fa samy misorandreny menaka. Olona vaovao avokoa no hita nanotronazy. Proof izany fa vaovao amin'ny rehetra izany anarana Rakoto Jean Pierre izany. Mbola samy zoro nefa ny lehilahy na dia efa niaina fotoana 20 taona aza. Mpanoratra boky, mpitarika fikambanana maro, mpanao gazety efa misotro ronono izy, saingy mbola eno amin'ny radio diocèse-ny Ambositra ny feony hatramin'izao. Amin'ny anarany tenany manokana araka izany no irotsahana ho fidina Filohampirenena.